esory aloha ny andro amin'ny masonao vo miresaka ny sombikazo eny masony hafa sarobidy zany tenin'Andriamanitra izany ka aza mandany andro manamartena aza mandany andro manameloka ny hafa fa hoy ny ilazany tenin'Andriamanitra azy iza ny ampanga ny olombofidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy zava-dehibe loatra izany tenin'Andriamanitra izany tiako ny ampatsiaro anareo tsarovy izao fampianarana fototra izao fitiavana sy fifanajana raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra manontolo dia izany fitiavana sy fifanajana ary raha mamintona azy isika dia mijery izay lazai ny didy faefatra sy ny heviny dia mijery ny hoe manaja tena tenin'ny tompo Andriamanitra izany ary didy misy fitahiana manokana ilazan'Andriamanitra fa hanisy soa sy hamaro andro ambony tany izay manaja izany didy zany Andriamanitra